Tsapatanteraka nandritra ny dia ny filoha Marc Ravalomanana tany amin'ny faritra Lotramangoro fa mbola mipetraka ho ray aman-dreniny malagasy ny tenany. Mahatsapa izany avokoa ny ankamaroany ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tsikatra ihany koa ny firaisankina ny apikatroka tiko Madagasikara. Re ombieny mandritra ny fitaraina ny re vahoaka fa sahirana tanteraka amin'izao fotoana izao. Ampanankarenany malagasy aho hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Ao anatin'ity fanadihadiana ity ary no hitondrana aminao sy amtinana aminao ny zavatra nitranga tany Ambatondrazaka ny farany herinandro teo. Tena faly miresaka aminareo eto. Mahafaly ahy indrindra dia zao mahita anareo aho. Ary na tsy nareo rehetra fa nareo misolo tena ny olona any dia ampitoany hafatra hoe mampamango i dada hoe. Fa vao nijerana izy hoe dia fantany fa tena sahirana daholo ny ankamaroan'ny olona rehetra. Tsisy ny fanajana ny demokrasia. Tsy misy fanajana ny lalam-panorenana ary tsy misy tsy fisinjovana ny tantsaha. Malahelo ny dada hoe satria zao miaina amin'ny tany be tebiteby, anjakany tsy fandriampahalemana ny tantsika. Amin'ireo ny teneniko reo fandriampahalemana ny tena loza satria laha tokana ny aina ary ny fananana ny tsatsy tompo ny fampiandretana izy nefa nazy. Dia zay ny anolonako an'ireo satria misy olona tena nilaza mihitsy azy adino zay président. Tsy adinoko nareo. Nareo ko tsy anadino anahy. Satria ny zavatra nataoko, nataontsika, nataonay tamin'izany fotoana androny tsy zany, tsy fandriampahalemana zany, lanina ny tany. Vita daholo ny lalana fa tsy ohatra ny lalam-pirenena makany Tomasina iny. Fa tamin'izany vita ny lalana vao tsetsina ny lavaka. Makaria Bejofo ohatra. Maninga Zipo. Vita daholo reny taloha. Dia ity teny aminareo hoe ny fahorianareo tsy tokana fa maro be. Fahorian'ny vahoaka maranisa tsy voatanisa satria toy ny olona latsaka anaty lavaka mangitsikingitsiko ny fahantrana sady nono tsy mahita zosamborony tsy afaka mitsabo tena. Dia zao ny teneniko enoy tena anao azoko zay azo atao olo tokana mahova firenena fa minoana reo tsy maintsy avotana aloha ny olona mena sakafo. Sakafo ny priorité atsika. Zay ny lalam-pahamehana. Rehefa mahazo ny sakafo izy arovana ny aina. Dia noho izany efa tsy hanao kasibosy any manao vaksiny. Azonareo zany tena ilaina io. Fa na mba hatratrany ireny ara tsy lasa raha manao vaksiny. Azonareo dia mampirisika tsy terena akory fa tamin'ny herinandro iny 800 000 na 7 alina 7 hetsy nisy vaksiny farana avy any États-Unis nakaty mpitehana satria la ny daty. Eno zany tsisy diso ohatra ny sasany zany hoe makary amin'ny cybercriminalité fa miteniteny foana sy vantaniny. Dia ahoana ny tsisy ny demokrasia eto Madagasikara satria raha mba manao hevitra sy fa nisy amin'ny pasteur teo ao amin'ny amosa ozy mbola tsisy ohatran'izany hatramin'izay fa dia zay fotsiny resahana. Enganeka ny fahamarinana mba ohatran'ny loharano tsy mety ritra samy tadiditsika. Ny saina samy manana fa ny hevitra ny tsy mitovy. Anareo zany ary mbola misy koa farany manantenana reo ary fa ho avy data. Manantena minonareo
fantatro fangiry firinareo azoko saratsaina ny atokantrano reo zaza tsy mianatra fantatro zany fa zavatra rehetra misy fotoanany raha ny sitrapoko ny sitraponao arapitso fa andriamanitra ny tompony fotoanany rehetra ka dia milaza aminareo tsara hoe matoa miteny eto matoa afaly sy mitsika miaraka aminareo dia mbola eo nareo na dia sahirana ara any ambadiky ny fitsikinareo sy ny fifalianareo tena afaly ah ho tany saitsika rehefa avy eo ny zava-tsosy vitatsika tsamindray mahatonga anareo amitsika mahita satria tsy adinonareo fa navita ny lalana tsy adinonareo satria nampiakanjony ankizy tsaroanareo satria namikitsy kolerany ankizy faly anareo satria nahazo an'izany éducation pour tous zany ankizy tam'izany tsy mbo anisy zany hoe délestage zany tsy fantatritsika zany fa ity teny aminareo ah fa raha mbola tsy anareo reo nampandrosona ny tantsaha aza mieritreritra fandroso Madagasikara ka raha miresaka amin'ny banque mondiale sy vampamatsy vola tsy maintsy anareo no ataoko ololarana dina ny teneniko omeo sakafo aloha reo apetrao daholo ny toera-pitsaboana rehetra mba jerevana fahasalamany atanjaka afaka hiasa tovy amin'ny dady zao za mbola mahay mitangady a mahay makavilla dia manarak'izay jerevo koa mba retiretiny lozangere olona nyretiretiny reo be antony indray nangalarandrolahy loza dia izy mangalatra indray ny avavy hoe nareo manao tsao hoe ina nge pare mba tsy rariny iny dia zao no resako am'ireo mpamatsy volo reo manao mapy 3 na 4 nilaza hoe voalohany indrindra maro anisa mahantra any aminay ary olona vitsikely 10 raha be indrindra 2 na 5 isan-jato vahoaka malagasy na tsy malagasy akory ara fa avy any velany no mifeny toekareny eto tsy androso Madagasikara noho izany a tsy maintsy amenan'ireo maro anisy ireo daholo aloha zavatra ilainy ménage ny ambiko na ny semence ménage tsy boatale ndresahako tao ménage sécurité indrindrindrindra tsy hisangisangy an'ireo mihitsy hoe sécurité rehefa tsy manao fa tsy hanao reo leo hialany fa tsy maintsy tandroka ary mivoziny vahoaka izy ireo zavatra tokony hidirany lasa any amin'ny politika nalehan-dralahy trabo mankalaza ny anniversaire ko riananary enjehan-dralahy ty loza reny ny olona tsy miaraka antsika malala fomba antoko politika izay izy tsy mitovy hevitra fa malala fomba dikan'izany zany miaino izy dia fa hita fa tena hita izy fa malala fomba tsara dia tamy izy dia andefasana invitation izy dia miteny izy dia senina miteny ray izy dia manao tantara izy dia manao tantara izy dia lininareo dia lasa miaraka tsika dia rehefa miaraka tsika lasa am'izay le anina-ngeza be ka raha misy olona any mba mahay mitantara zay ngena tonga anay voafitaka taty dia zao dia noilo ny tantarany dia fitanareo ny tantarany dia nareo mijery azy eo tandreminao voafitaka tsy tahita mivoaka malagasy vo mifitaka intsony ah anareo zany dia zay apetraka an'izay ny ala teknika rehefa avy eo dia zay ary zany tiako resahana fa tena lava dia lava mbola veliko indray a mbola ho avy ny tena izy ty mbola santatra fotsiny ty soana présidana mia fitenena zay vao tena mikabary a avieriko mihitsy tompoko manao hoaninareo ela mihitsy tsy mifankahitatsika mbara fa manimanina anareo a zatao fa hoy za hoe alay tsara aloha ty confinement ty vita ny raha magaga ana dia zao rehefa mijery président za mia matanjaka mbola ntsorinainany e saty zany zany edy vice président e mbola latsika amin'ny 2023 sa hoany ary le tianareo atonony no atsatsiko eto ka zao no izy
ny raha rehetra misy sekreny efa compétence fotsiny nareo misy indisindisindra mandeha zany zay fa ry zalahary akilan'ireo oza tamin'ny radio nonareo tsara manko kabariko amin'ny sabotsy io mba fanindrinjare mihitsy mahita anay sy metra ihany tre lasa mivadika anakarivo ine ina lokony ty de nakary zany mantsampoana eo ano efa tany aminareo zany niala raha teko tany mipetraka tany za fa any be trépidation tsika tsy mila fendrony reo fiefiny ty marangabo atina zaka misy tenin'ny président zay mahafinaritra aza matatra ary nareo mahitsyenjery ary tsika miara tonga eto zao am'le tenin'ny président ko tonga miaraka tsika ty manina iasa miaraka tsika manina miandry tsika tokana io de efa izy fa iny zany ozoko be nendrenjato hoe kabarin-janahary za fa mivavaka foana sanandro raha mivavaka ataoko an'ireo oy efa tsy niany reo fa tsy teo sanandro raha mivavaka foana eny ka andry mijaly le vahoakaka ny raha ataonjareny mampijaly vahoaka de mivavaka zany raha eo mijaly vahoaka anay ataova marina re zany ka zao tsika ty ambatondra zaka io lony ary za rehefa mihinana baraoa za tsy mihinana rambony azafady zay ady lony maka minina zay mihinare rambony lony mihinanay ty za matonga tsika ty lombe sisika io tsika ty lohany efa manomboka manao modely edy tsika io hoana rehetra manerana Madagasikara zita sariny ty rany any ty na nytany ambarafaravolanan teto Ambatondra Zaka iny le modely miomana nareo fa ho avy koa zay any aminareo any tsika amin'ny bulldozer lenga itsy asina tsilo tany ombany io fa ny bulldozer manadio mihitsy aloha fa madio miala avy any am'izay izy nefa nytenareo ho avy za izy za efa nytenareo izy mbola nitsorinaina be ka izy sady matanjaka izy pare inona koa ny ohatran'izany ka ty raha raiky aty tena ilako tsiny amin'ny ray aman-dreny mihitsy amin'olo-pady mitinenako anazy fa tsika maflo de tsy mety tsy tineniko am'le azahotsika anazy ny resaka miala tsino fa resaka mahitsy ty tsy misy molakolaka gaga mihitsy za fa aty amin'ny fifidianana ty Madagasikara misy olona mividy olona amin'ile vidin'olona tsy mba miliara tanao zany 5,000 taona mangina tsara lao oakalo mahitso aty resako ty 5,000 taona de mbola manaiky kokoa vidin'olona koa ve koa efa fanambanina antsika mihitsy le zany fa tsy takatry ny saitsika le zay ary zaka ty zany badra odra ce point mihitsy de 5,000 eky ny 5 taona zany ene arivo isan-taona zany firisam-bolana firisaky ny adiny ray firisa minitra firisa-tsegony centime mihitsy zany sy raha manja de manaiky an'izany nareo zay nitsenekena hoe ty misy olona avy nividividy anao amin'ny 5,000 taona vidividy anao amin'ny t-shirt 5 taona vidividy anao amin'ny baolina tokana zay mahatonga atsika tsy mampisy artiste eto sady lazay ndry manam-pahaizana andreo hoe nasinare artiste de tonga no azafady resy lahatra daholo reo atsakany ny tanany zay resy lahatra fanao zany mbola mitinena koa ndraiky ako ka zay lava zay foy nareo raha ohatra ka ry sana lava zay nareo fa manao fandaharana zaka tsy mety fa ny any ty kabary mbola maro ny andihy mitoerana eo fa
afatra angezabe sy nomeko anareo iny am'le mikividividimagna iny a apitao amin'ny havana akaiky teneny ao akaikinao hoe za tsy azo vidina 25 000 hoe tineny ao akaikinao zay tsy mila andra jel am 2023 hoe saotra président me fitenenana amasonreto ziva reto no agnamafisako eto an'ilay fagnaratsiagna natao mafy de mafy tamin'ny Andriamatoa Ravalomanana tamin'ny fotoagn'androny hoe siketaina fa tsy tia tanindrana ity be tsy misaradaho makoa maigna ity eto ty miara miasa akaiky amin'ny Marc Ravalomanana ary mametraka fitokisana aminazy mikasika ny fagnavotana n'ity fireneny ity ka ny fahitagnanareo maro de maro voreto nanomboka tagny amparafaravola mbola tonga eto Ambatondrazaka izao ny dingana farany sarotra indrindra amin'ny redynamisation dia izao fampivondronan-kery amin'ny sarangan'olona maro samihafa zao kanefa dia eto Ambatondrazaka androany dia tratra ny dingany fampivondronana ary mino maromarina ny tegnanay fa mivoa agnatin'izay ihany koa ireo disadisa mety nisy satria na nify sy ny lelana ny ray mifanekitra ny mpivady arananay misy tsy fazahoan-kevitra kanefa raha tegna tratra n'ilay tanjona amin'ny fagnombiazantsika amin'ny fakantsika ny fitondrana amin'ny alalan'ny fomba ara-dalàna dia ny fifidianana amin'ny taona 324 zay voafaritry ny lalam-panorenana fa mialohan'izany tsy ferana dia tsy maintsy mamondro-kery araka ny fahitantsika maro sy olo-tegnany maro eto sy ny firaisantsika ina amin'ny alalan'ny fangalana an'ireo disadisa zay nisy teo aloha tsy tratratsika zany tanjonao izany raha tsy mandray anjara mavitrika tsika amin'ny fifidianana iroso eo ary tsy afaka andray anjara amin'ny fifidianantsika raha tsy tafiditra agnatin'ny lisy mpifidianana mankatelagna tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy tompoko manao nareo misaotra président mamea ny fitenenana ny andrakandrana ny kitsapatsapa ny kitoto dia tsy mba mendrika ny vahoaka malagasy marina zany sa tsy marina ny fandrobana ny arem-pirenena ny kolikoly avolenta ny langy dia tsy miendrika an'izany ny vahoaka malagasy marina zany sa tsy marina dika an'izany tsy hotsoahako ny volombavako raha tsy miala rajely misy zavatra tsy maintsy ataontsika nefa ary isaorako ny filomarika Ravalomanana mbola mijoro na nisinina na nisinina na nisinina teto amin'ny firenena dia mijoro izy eo anivon'izay fahamarinana nananan'izay vavolombelona zany Gimaksimy 20 taona nanao politika niainga tany amin'ilay be ny fokotany be ny tanàna sady teknisianna be ny tanàna efa mpanolotsay-paritra efa niara-ny asa tamin'ny varandresandratriny efa maro ny lalàna nalehako tamin'ny lalana politika fa za vavolombelona tsy mbola nisy na vitany Marc Ravalomanana filoham-pirenena teto amin'ity tanindrazantsika ty fa zao no izy dada androany avao ny antso amin'ny président Marc Ravalomanana dada satria zao no antony ity tamin'ny andron'ny tolona tao amin'ny 13 mai dia tao amin'ny Magro dia ozy izy mandrazalany mbola tsy maty kosa aloha dadako ao fa rehefa maty ho any dadako atsoko amin'izay président ho dada dia ianao ny dada n'ity fireneny ity monsieur le président Marc Ravalomanana marina sa tsy marina ary zay nisorako ny président mbola misah mitsangana na nisinina na nisinina ny taona 2024 tao anatin'ny fanonganam-panjakana be ny tanàna tsy miankina noho ny disadisa politika tao anatiny antoko be ny tanàna tsy miankina fa tonga 2024 dia niantso any teny avolony amin'ny hoe le eny avoloa amin'izao zany ny hoe andao vavolombelo zany tao anatin'izany ajo andrenana velo tao anatin'izany Andriamatoa Rajoelina mbola be ny tanàna dia ny hoe andao ahonga Marc Ravalomanana dio zany miala tseny kose fa ninona disadisa politika nisy tsy mbola nahavita ny vita amin'ny Marc Ravalomanana zay filohan'ny repoblika teto amin'ity Madagasikara ty noho izany voniny zay président amin'ny 324
tsy misy rajoelona raikitra zato raikitra raikitra zato raikitra esoriko am'izay ty am'izay makasitraka monsieur le président